Dia faly izahay eto amin'ny Gasikara mandray ny mpiandraikitra ao amin'ny OMAD ho an'ny Milodey for Madagascar. Mandray zany any Marianne Razafy, Nathanaël Randriamasy ary Mamy Rasy Solomon miarahaba anareo teny Menada. Miarahaba Marie-Jo. Miarahaba Marie-Jo, miarahaba daholo. OMAD ohatran'ny hoe efa natao tsenjerina izy OMAD ho an'ny Milodey for Madagascar fa iza no afaka andika antsika amin'izay hoe inona marina le hevitra fonosin'izay OMAD izay. Ny OMAD moa zany dia karazana hoe fitaritan-kevitra fanairana ny saina ny dikany dia ho an'ny Milodey for Madagascar amin'ny teny anglisy zany moa izy io fa hanairana ny saina mba ahatsiarovana fa ny maro anisan'ny malagasy dia mbola anatin'ny atao hoe fahantrana, misy zany ny tsy misakafo akory isan'andro. Dia ny anairana zany izy io hoe misy an'izay toe-javatra izay any Madagasikara, tsy misakafo tsara isan'andro ny malagasy, tsy mahita, tsy afaka mampianatra ny zanany izy ara-dalàna ary tsy afaka mitsabo tena ihany koa. Dia manoloana ny zavatra rehetra zany no hitsanganan'ny OMAD dia angamba no resantsika rehefa avy eo hoe ahoana moa zany ny fomba hanatanterahany fikambanana OMAD mba hialana na hanamaivana ny izay atao hoe fahantrana izay. Anapiko an'izay noteneniny Mamy izay mangasitraka Mamy mitavy ny teny dia ny tena hevitra hanambadika ilay izy dia ny fiarahantsika malagasy voalohany indrindra aty andafy-ndrinika isika diaspora natambatra ny herintsika azahoantsika mitondra ny anjara birikintsika satria tena zavatra ilain'ny malagasy tsy misitraka ny zo fototra ny fiarahantsika avy aty fa maninona natomboka aty amin'ny andafy-ndrika ilay izy dia satria ny eritreretina sy ny heverina fa mora kokoa ho antsika izay tsy mila mitady ny anina isan'andro, ny miavana, ny mikambana, ny miaraka miaradia, hanasoa sy hitondra ny anjara birikintsika ho an'ireo malagasy 7 tapitrisa. Ary ny hafatra tena tiako ampita dia izao, isika ireto no ataoko hoe dernier rempart, miala tsiny mampiasa ny teny vahiny, fa isika no fanantenana farany ho an'ny Madagasikara aty ampitan-dranomasina. Ahoana tsara ny rafitra narafitrsika moa zany raha hoe ny diaspora resana iankinan'izay fiarahana misalaha izay? Ie, misaotra nanome teny. Ny rafitra ao amin'ny OMAD, ny tanjona OMAD moa zany dia ao anisan'ny tanjona OMAD ny ampifondrina ny diaspora maneran-tany. Dia tsahivana kely fotsiny fa vao roa volana sy tapany izay ny OMAD no niforona ary amin'izao izy tena efa manomboka mianaka mingeza satria efa nandeha tamin'ny toerana vitsivitsy ny antony diaspora. Noho izay fitomboana haingana izay no tsy maintsy nametrahana rafitra mba handrindrana tsara ny asa ao anatin'ny OMAD sy asa ho an'ireo malagasy 7 tapitrisa isa sy Madagasikara ny tanindrazana zany. Dia ny rafitra ao misy ny atao hoe antenne dia misy ny atao hoe comité. Zany hoe io OMAD io zany association io sa mouvement io sa OMAD misoratra ara-panjakana sa ny siège social any OMAD dia atao aty Suisse. Fa kosa isaky ny firenena izay nandalovako dia hisy ny antenne ary anaraka ny lalàna izay mifehan'ilay tany tsirairay ireny antenne reny. Raha ny tany voalohany nandehanako dia tao Frantsa dia hisy association antenne, izany hoe mitsangana ny association en France, association any OMAD. Any Dubai dia ONG no atsangana. Ary any Allemagne fiarahana na association ihany koa no hitsangana. Association enregistrée ara-panjakana no hitsangana any Allemagne na any Getragana fiarahana no fiteninjareo azy. Any Belgique torak'izay ihany koa formana association ihany koa no hitsanganany. Raha ohatra zany ka hotohizana le resaka teo Marianne, le iza zany ny antenne amin'ireny dia iza ny antenne dia isaky ny firenena
satria une antenne égale une entité en fait. Isaky ny firenena manambatra ny diaspora rehetrarehetra izay monina amin'io firenena io. De nisy koa eo akaikin'le antenne zany en parallèle misy ny atao hoe comité. De ny comité indray ilay tena vondrona tena miasa sy manatanteraka ny tetikasa rehetra izay tiany omady atao. Raha resaka tetikasa indrindra isika zany zao, ahoana ny fandehany, inona ny tetikasa atao mba hananandraro sakafo ve no tomona sa eka iretsika am'le hoe 1 million de for Madagascar ohatrany hoe teny fanairana izy io zany hoe tsy misakafo ny malagasy tsy midika akory zany fa ny omady zany de andeha hizara sakafo hizara vary fa kosa ny ataon'ny omady de ny manohana ireo tetikasa efa misy na hisy a Madagasikara, tetikasa izay everinay fa hamorona asa ho an'ny malagasy. Zany hoe ireo tetikasa ireo zany a Madagasikara no andeha hamorona asa ho an'ny malagasy ka fa malagasy mba hihinan-kanina sakafo mafana farafaratsy indray mandeha isan'andro ahafahany mandefa ireo zanany any an-tsekoly ary ahafahany mitsabo tena ihany koa. Aopiko kely tenen'ny mamy manohana fo zany hoe mahita an'le toe-javatra ankehitriny tanora marobe tsy anasa na ny vary ary afarana ary na ny vary afarana ary aveo mbola tsy zarizary ka eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny tetikasa voalohany tena hoe hotoanana zany tetikasa mamorona asa ataotsika tsy mijanona fotsiny zany hoe mamboly sy miompy ny olona fa ataotsika rehefa lavitra be le eritreritra hoe inona koa ny zavatra mbola azo atao aveo anodinana an'iny zany hoe efa mieritreritra efa misy ihany koa ny ao anatin'ny sainany hoe anokatra industrie omady zany hoe industrie de transformation an'ireny vokatra fambolena sy fiompiana reny. De marina fa roa volana sy tapany nosy mahay anatao ny nanomboka ny omady efa misy ve vinavina na zavatra mivaingana azo atao miaraka amin'ny any Madagasikara sa ahoana satria sarotra ve ny fanombohana an'izany sa voaty fotsiny aloha zany le izy sa efa misy tongotra anankiray any Madagasikara? Tsy niandry ela zay nanomboka an'le izy satria tena tsapa tokoa le hirifiriny le olona mpiray tanindrazana sy mpiray firenena tamintsika de tsy afaka ny hoe miandry amin'le zavatra rehetra hipetraka zany. Ray volana tao aoriana ny anganan'ny omady satria raha raisina zany ny daty ny raha ataotsika hoe ny fionana voalohany tany a Paris ny 20 ny volana novambra 2023 ny ataotsika date de commencement tsy niandritsika hoe ho tonga akory ny ray volana zany hoe alohan'ny 20 ny volana desambra de efa nalefa ny projet pilote tany amin'ny faritra Boina tany a Madagasikara projet pilote izay fambolena legume izy io ankehitriny de misy olona miasa olona 5-10 no miasa eo amin'io tany io tany hektara maromaro izy io ary izany hoe raha ataotsika ny vinavina olona eo amin'ny 20 zany amin'izao fotoana nefa hoe miaina amin'ny projet pilote voalohany io. Nareo zany matetikasa aty ivelany de efa misy miasa any Madagasikara amin'ny fomba ahoana ny asan'izy ireo, ahoana ny famatsiana ny volan'izy ireo, volanareo ve sa volana orinasa sa volana sa tsy mila vola le asa fa mila fandrindrana fotsiny? Raha ny tetikasa voalohany aloha de ny volanay no nampidirina tao anatiny tao zay zany izay le ilaivana le fionana tao hitadiavana bailleur tany a Dubai ohatra nitady bailleur efa misy dossier en cours amin'izao fotoana zao hiara-iasa olona hiavonana ny anampy ny fotodrafitrasany omady zay ny andraikitry ny tsirairay avy ao anatinay ny antony anaovako an'io mitety tany maro samihafa io manao effetage d'huile ny dikan'io zavatra ataoko io zany hoe mikasika an'ireo olona tsirairay avy azahoan'izy ireo lasa vecteur manao an'ito zavatra ataoko ity mandeha mitady vola mampafantatra ny olona ny zavatra ataony omady
ary indrindra mampita ny sotoavina, mampita n'le valeur tiany omady entina eo anivon'ny fiarahamonina zay zavatra mbola tsy nisy teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara sy teo amin'ny tantaran'ny diaspora. Inona les valeurs iandranan'ny omady, inona avy reo sotoavina, inona avy reo filamatra? Ny valeur moa zany na ny sotoavina volavolaina sy ao amin'ny omady sy tiany omady ampitaina amin'ny kambana sy amin'ny malagasy rehetra. Ny intégrité na ny fanaovana zavatra marina sy manao zavatra mifo ary tsy mitady tambiny na azoko lazana azy hoe tsy mila intérêt personnel zany. De misy koa ny humilité na ny fanetretena, atao amin'ny fanetretena daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny omady. Misy koa ny fifanajana entre eo amin'ny samy mpikambana sy eo amin'ny malagasy rehetra. De ny anisan'ny valeur entin'ny omady koa ny manana état d'esprit positif, zany hoe ninona zavatra mitranga de vonona ny atrika foana sy vonona ny androso amin'ny positivement zany. De ao koa ny engagement satria matoa miditra ao amin'ny omady de manana conviction tena resy lahatra ary fitiavan-tanindrazana no manosika ny idiranao amin'ny omady sy ny asana ho an'ny tanindrazana. Noho izay conviction izay de mazava ho azy fa miaraka amin'ny engagement fandavan-tena zany le asa ho atao. De ao koa ny dignité ary io anisan'ny tanjona valeur ilay izy fa anisan'ny tanjona io ny tena tanjony ny vision an'ny omady, entin'ny omady satria la grande mission c'est redonner la dignité aux Malgaches par la création d'emplois araka ny tenin'ny mamy sy Nathanaël teo. De ny farany ao anatin'izay rehetra izay atao amin'ny fomba mangarara daholo ny zavatra rehetra. Na amin'ny resa-bola io na amin'ny asa io na amin'ny fifandraisana ny rehetrarehetra. Ampaviran'ny asan'ny omady ny manangona vola, mihoatra amin'ny hoe mandrindra ny asa, mitady tetikasa, zay ve no tena ohatrany hoe votoantin'ny omady zany, misy zavatra hafa koa azon'ny malagasy atao raha hoe taitra amin'ny tetikasanareo izy ankoatra ny fanomezana vola? Izy moa zany araka an'le voateny teo le hoe manohana ny tetikasa, misy fomba maro fanohanana ny tetikasa any Madagasikara. Voalohany de araka ny teny teo ny mila vola hanohanana ny investissement zay ataon'ireo tetikasa ireo. Ohatrany hoe karazana fondation zany ny omady azahoana manampy an'ireo tetikasa ireo. Fondation zany mila don, mila collecte de don. Ny fiaviany ireo vola ireo de avy amin'ny mpikambana omady, avy any amin'ny olona tsotra na tsy mpikambana ary izy, avy any amin'ny ireo afaka atao hoe partenaire ihany koa ny omady zany fandresan'ny Nathanaël teo ny santionany. De misy rafitra ao anatin'ny omady misahana manokana manao ny collecte de don io. De misy maro ihany fomba hanohanana ihany koa ny tetikasa. Fa ao koa ny atao hoe fanabeazana sy fampianarana. Raha ohatra hoe hanao kisarisary teny na ohatrohatra azotsika an'ly zany misy moa le fitenenana hoe rehefa misy olona nona de aza mena trondro izy fa ampianary manjono. Ny omady dia tsy mianana fotsiny amin'ny hoe mampianatra manjono, tafiditra ao ihany koa raha mila ampianarana manjono ny olona mba ahafahany mahazo trondro. De zay koa zany anisan'ny fanohanana ataon'ny omady. De afaka ataon'ny omady koa ny hoe manolotra ny enti-manana ahafahan'le olona hanjono hividy fitana na rato na fitaovana fanjonoana zany. Zany hoe tsy vola ihany hanaovana investissement fa ny fanabeazana fampianarana ihany koa raha ilainy zany. Misy koa ny atao hoe comité éducation sy ny comité formation ao anivon'ny omady. Ny comité éducation sy formation de ireo no mesure accompagnatrice entin'ny omady manohana ny fanampiana zay omena. Izany hoe
Ialantsika amin'ny zavatra kitoto, amin'ny zavatra hita hoe tsy nanjary nandritra an'izay fotoana izay, de manam-pahaizana marobe ny omady eo anivony mamolavola an'izany zavatra ilainy le firenena malagasy zany. Angalako ohatra aminareo fotsiny hoe tamin'ny izao mivezivezy eo Madagasikara eo hitako ny réalité any de mahita ohatra hoe EPP atsangana le nilazaina hoe manara-penitra fa tsy misy W ao anatiny tsy misy mpampianatra ao anatiny le mpampianatra tsy formé ny lalana mitsofoka makany amin'le EPP tsy misy de réflexion ohatra zany natonga ny omady miteny atsika raha toka manao zavatra de mila amperahana foana izy io amina réflexion ny manodidina ray manontolo. Tena hoe anome asa ianao olona, zany hoe amboly le olona de ahoana rehefa avy eo, inona zavatra afaka atao rehefa avy eo, ok asitsika usine de transformation io, ok le olona ihany koa mena fanabeazana le olona afaka ikojakoja mba tsy hoe ho faty fotsiny le zavatra napetraka afaka fotoana fohy satria tsy nisy entretien, tsy nisy pérennité. Zavatra voambolana tsy mbola matotra ao amin'ny any Madagasikara zany pérennité sy entretien zany hitatsika fotsiny ny resaka ohatra hoe lalana any Madagasikara ka tsika te hiala amin'izay ka noho izay eritreretintsika hiala tena hoe aminao zavatra vaovao zay de ilaina no mieritreritra foana hoe rehefa manao zavatra anankiray de inona ny impact an'le izy amin'ny zavatra manodidina. Ny anapiko azy mazava ho azy fa vola ny tena mitondra ny tetikasa rehetra sy vola no tadiavina anatanterahana ny zavatra tiana atao sanatratrarana ny tanjony tiana hotratrarana. Tsy afaka teneniko hoe firy moa pourcentagen'le ino moa zany apahan'le resaka fitadiavam-bola ao anatin'le organisation générale fa ny afaka teneniko fotsiny hoe io zany tena trandrahana mafy eo amin'ny omady fa ny komite rehetrarehetra izay misy amin'ny omady tanosaiko vitsivitsy ohatra hoe ny komite juridique de manampy ny antenne satria en fait isaky ny firenena no ny organisation ny association isaky ny firenena zany izay hoatsangana officiellement reny no ahafahana mangataka subvention mangataka don amin'izay firenena misy azy de ny comité juridique ohatra ny manampy an'ireny antenne reny eo amin'ny fananganana ara-dalàna mamaritra sy mametraka ny paikady manaraka ny lalàna feny raharaham-pirenena ohatra de ny tiako tenena hoe miara-miasa zany ny komite rehetrarehetra mba hatongavana amin'izay fitadiavana vola izay de ohatra koa ny komite communication izay mivohy ny antom-pisiny omady ny soatoavina mamolavola ny sata sy ny paikady mangarahara misahana ny fitadiavana ireo fikambanana iraisam-pirenena vonany fanometanana zany rehetrarehetra zany de ny komite eo amin'ny lafiny serasera no mampahafantatra hoe iza ny omady de noho izany fantatr'olona omady de mazava ho azy rehefa fantatr'olona omady de misokatra ny manome ny bailleur. De misy koa ny komite finance vondrona misahana ny lafiny ara-bola indray miandraikitra ny fitantanam-bola ao amin'ny omady sy miantso fandraisana anjara amin'ny tsy paikana fanampiana ara-bola de miay ny fanarahana ny voalazana lalàna mifehy koa lalàna mifehy ny vola sy ny fitantanam-bola de zany koa zany de mazava ho azy fa miditra foana zany le resaka vola fa noho le antony hoe manao zavatra mangarahara de nasiana ny komite finance. Mbola betsaka ny komite ao anatin'ny omady fa manasa antsika rehetra hijeran'le vidéo ao amin'ny page Facebook ny omady sy ao amin'ny site koa manazava n'ireo komite na ireo vondrona rehetra misy ao amin'ny omady misahana rubrique be dia be zany justement anatratrarana izay atratrarana ny tanjona sy ahitana vola hoentina miasa.
Mihaino anareo eo dia ohatran'ny lasa ny saina hoe sao dia fanjakana kely anatin'ny fanjakana ho naman'ny fanjakana hoe nareo sa hanohitra amin'ny fanjakana sa hanampy amin'ny fanjakana sa raha ohatra zao hoe nareo hoy ny fanjakana hoe mahafinaritra izany dedikasanareo izany ny reto rehefa tena dinihana fa nisalasala ihany izay tamin'ny voalohany fa zao ke nareo efa manao zavatra ekenareo hoe miara-miasa amin'ny zareo sa tsy hanao politika ve nareo sa tsy afaka raisiko ny izay fanontaniana zay Marie-Jo ary nafinaritra anazy satria zavatra no resanay tao anatin'ny komite politika izany fanontaniana napetraka izany omaly ny tanjony eo Omady for Madagasikara dia mianasoa ny malagasy 17 tapitrisa na iza no mitondra eo na iza no mitondra eo na za no mitondra eo na olo-kafa dia ny tanjontsika dia mianasoa ny malagasy 17 tapitrisa ka raha-pitso ny teny ny fanjakana hoe ore olona tia misy 5 millions de dollars na tsy haiko hoe 4 millions 25 milliards d'ariary fa zany tsy haiko loatra azonareo anaovana ny usine Omady dia ozy izy zay hoe alasatsika ataotsika tokoa zany satria ny tanjontsika tsy ny hoe hanohatra na hiaraka amin'iza sisa fa ny tanjontsika dia mianasoa ny malagasy ny tanjontsika dia mianatratrarana ny tanjona hoe ny 17 tapitrisa malagasy dia misehatra ny zo fototra ka rehefa tratry izay tanjon'izay dia tena hoe faly ny tenako hiteny hoe ore olona tsy ilaina intsony ny Omady for Madagasikara satria efa manana ny ampy amin'izay ny malagasy 17 tapitrisa isa ary araky ny fiteniko matetika raha ny sitrapoko dia afaka volana vitsivitsy dia vatratra ilay tanjona nofinofika any moa zany fantatrareo Natanael-Andriamasy olona mpanofinofy dia averiko aminao teny Marie-Jo tsy haiko raha voavaloko ny fanontaniana. Ny tanjona manaraka antsika moa eto Madagasikara Radio Toulouse izy io ary efa misy ihany koa ny fahavononana izany hoe ho aty Toulouse nareo ankoatran'ilay hoe tany Dubai sy tany Belzika sy ny rehetrarehetra inona miandry antsika eto Toulouse satria efa mazavazava ihany zany zay le hoe inona le Omady inona no erahana antom-piarahana aty Toulouse zany dia tsy ampy ve ohatra no efa maheno anareo amin'ny radio mahita anareo amin'ny internet misy dikany manokana ny antony itiavako ny miona mivantana amin'ny olona satria misy fanontaniana tsy voavaly raha tsy mifankahita mivantana misy ny longueur d'onde tsy mipasy raha tsy mifankahita mivantana afaka miresaka amin'ny fomba mangarahara afaka miresaka tsy misy filtre satria filtre ihany ty écran misy atsika ty aorian'ny écran tsika samy mihevitra ny tenatsika ho mahay sy matanjaka be daholo fa afa rehefa mifankahita ary ny zavatra tsikarotra satria ho 5e rencontre zao io Toulouse io dia isaky ny rencontre tsirairay nanomboka tao a Paris nandalo tany Dubai tao a Belgique tany Allemagne dia isaky ny rencontre misy olona voakasika zany dia olona lasa tache d'huile zany en quelque sorte olona lasa clone exception faite i mamy sy maholy izay mbola tsy mifankahita tamiko fa dia efa tonga dia nahazo an'le tache d'huile ary tache d'huile mbola ngeza noho ny tena koa satria ny tanjony Omady dia tsy hoe mijanona eo amina soroka na olona ray ny Omady ka raha ohatra hoe Randriamasina Natanael égale Omady fa ny tanjony Omady dia ny malagasy rehetrarehetra tia ny malagasy te hanasoa ny malagasy dia lasa Omady satria ny Omady hanasoa ny malagasy 17 tapitrisa ny tanjony Omady zay angambany no amitinako anazy Marie-Jo. Ny tanjony Omady koa hoe fihavanana dia nefany raha ohatra ka te hampihavana ny malagasy maneran-tany raha ohatra ka amin'ny écran fotsiny na amin'ny tambazotra dia mety hoe tanteraka fa tsy misy tsirony fa rehefa mihaona ny malagasy tena tsapa voatsapa tanana mihitsy zany le fihavanana nentin'le fihaonana tamin'ireo firenena efatra ireo dia efa manana havana zany zao ny Omady lasa ohatra ny fianakaviana kely mihitsy tazanam-peko azy misaotra. Toulouse zany hihaona amin'ny 7 volana Mars ahoana ny fomba atongavana any
Satria tsisy toerana tsy atao publika ve le toerana sa inona ny antony sa azo tenenina zao sa ahoana ny mesure de sécurité no tsy anaovana communication des lieux. Misy ny inscription afaka atao ao amin'ny au madagascar.com. Tsika moa mianatra au fur et à mesure du temps tsika mandray fampianarana ny fiainana voalohany atao pariny communiquena ny adresse olona 80 ny andrasana olona 90 ny saika tonga ka miferana le izy de teo amin'ny 250 teo ny olona tonga efa somary ingérable le izy ary ny lanaka garde rapproché sy sécurité ny tenako tamin'ny fotoana io satria sy rehefa tsy misy visibilité de tsy lasa tsy mahafinaritra ntsony ary na le fifanakalozana azy lasa tsy mety ntsony rehefa be loatra ka zay ny antony nanasivana an'le sivana tena sivana tokoa le izy fa tsy hoe atao misokatra ho an'ny daolo be zay hoe curieux fotsiny na tsy hay zay tena hoe intention fa tena hoe ho an'ny olona vonina ary olona vonina ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny firenena zany olona vonina ihany koa hanome na hoe minimum 5-10 euros fotsiny ary ho an'ireo pray tanindrazana ho an'ireo pray firenena. Mamy ianao moa zany aty Toulouse inona miandry antsika toerana lavitra be azo atsoina ve ianao sa tsy maintsy afaka Madagasikara sa ahoana? Zany hoe zay zany raha tena hoe ho avy zany de manao inscription ny ao amin'ny au madagascar.com de par retour de mail mahazo ny adresy exact. Eto Toulouse centre-ville ny fionatsika amin'io 6 mars io zany amin'ny manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Maritra ve maritra adiny firy izy io? Ary maritra natao hatramin'ny enina zany ny nomentsika ny la clé ditsika ny trano de ao anatin'ny adiny telo zany zay le misy famelabelarana ataon'ny Natanaela sy ny mpiaradia aminy ny moany Omady de avy eo fifanakalovakevitra resaka. Tadresaka zany no atao de vao miresaka ny fanontaniana mamaly ny fanontaniana rehetrarehetra izahay ao ataontsika raha miteny frantsay izy moa de atao hoe convivial. Isaorana anareo telo menada zany ny fiarahana androany vao fetra moa fotoanantsika teny draim-bava ho an'ny tsirairay avy amarana anazy. Ny talentanao no andrasan'ny Omady. Samy manana talenta isika tsirairay avy de ny talenta afaka entinao no andrasan'ny Omady aminao. Inona ny zavatra tianao entina ho an'ireo malagasy mijaly tsy manana ny ampy any Madagasikara. Ny malagasy any Madagasikara no miandry fanampiana avy any aminao ka miandry ihany koa ny talentanao. Tena mankasitraka tompoko. Fa mafonja be mihitsy zay teny Natanaela zay ka ny anampiana fotsiny angambany de hoe za moa eto Toulouse de manentana ny eto Toulouse sy tonga iona aminay zany sy fanakalo zay le hoe toatrano tsy fanindrery firaisakina no tadiavintsika fihavanana no tadiavintsika de manasa ny daolo be eto Toulouse tonga ifanakalo sy handray anjara amin'ity hetsika hafakely ity. Miombon-kevitra amin'ny Natanaela sy Mamy chaque contribution compte vraiment de tsika diaspora maneran-tany olona manana traikefa matanjaka sy manana talenta daholo de mba miangavy anareo mba hafohy fotoana hafohy fotoana sy izara fahaizana zany hanafotana ny malagasy sy hanafotana ny Madagasikara de misaotra indrindra.